Araka ny sary famantarana sy ny efa nampahafantarana antsika tamin'ny fiandohany ny fandarana teo dia manambahiny ny sampan'ny fandarana inany vaovao amin'ity anio ity dia ry zareo anivo ny PA 2 moa zany izany hoe toy any efa fampahafantarana nisy tamin'ny alarobia omaly alakamisy ary tamin'ny talata azafady tompoko omaly alarobia ary amin'ity anio alakamisy ity dia hitondra fanampanazavana misimisy kokoa zay tena hoe tsara ho fantatra rehetra mikasika an'izany PA 2 na ny tetikasa fiarovana ny lemaka ny Tananarivo amin'ny tondra-drano izany. Hitantsika tsara angamba ny atsika eto Antananarivo fa maro be ireo faritra iva tena hoe mijaly rehefa tonga ny fahavaratra tratra ny tondra-drano. Anisan'ireo mahaolana zany mahabetsaka an'izay olana izay ity tetikasa goavana izay totosaina eto Antananarivo ity misy ny any Mahamasina, Antanimena sy ny sisa fa ny amin'ity anio ity zany dia ny etsy Mahamasina aloha no tena horesantsika ka vahintsika ao amin'ity anio ity ary dia misy ny Fresy d'Orlin Rabe Armanana izay tompona andraikitra ara sosialy avy eo anivony opération 2 Mahamasina miaraba tompoko ary dia mankasitraka nanaiky io vahiny fandaharana inona ny vaovao iny tompoko famiarabantsika rehetra famiaraba ny mpanaraka ny Record TV Madagasikara dia mankasitraka amin'ny fandraisana. Eny tompoko misy ihany koa ny officier Ramananandro Tantelingaina Alexandre commande ny brigade mixte au contrôle ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra avy eo anivon'ny DPMU ihany koa miarahaba tompoko ary dia misaotra ihany koa mivahiny ato anatin'ny fandarana androany. Miarabantsika mpanaraka ny TV Record dia miarabantsika teknisiana dia miaraba anao. Akoatra ny eto amin'ny fahitalavitra moa dia mandeha mivantana soma tsara ao amin'ny onjam-peon'ny Record FM roa amby sifolo teboka efatra ihany koa ity fandarantsika ity eo ihany koa ny amin'ny page Facebook ny Record FM ao tsy ampianjela angamba fa avy hatrany dia hiditra amin'ny votoatin-dresaka isika efa nampahafantarina foana tamin'ny talata sy ny alarobiny mikasika ny PA fa dia hiditra mipitsopitso ny ara teknika sy ny maro samihafa amin'izay ao amin'ny ity anio ity mikasika indrindra ny fitantanana ny fifamovozana sy ireo fivolindalana zany no resantsika amin'ny ity anio ity misy indrindra izay hoe fametrahana fivolindalana izay noho ny fisian'ny tetikasa PA 2 aizao aizavy ireo dia inavy no mikasika an'izay fivolindalana izay napetraka ho an'ny fandamina ny fifamovonana izay tompoko. Tompoko tsara fipetraka le fanontaniana ny mahakasika ny Mahamasina manokana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ny lakan-drano dia tsara marihana fa mizara anankivaly ny dinganasa zany hoe manomboka avy ety amin'ny commissariat de police Mahamasina dia mankany amin'ny IPP Tanimbaranandriana mihodina mankany amin'ny Tométal dia miverina aty amin'ny koditra indray dia mahazo ato amin'ny zerobord jusqu'à Kadalalana ka ny mandeha amin'izao dia ny eo amin'ny devant commissariat de police Saint-Clément Mahamasina dia ny déviation tamin'ny zatra izay moa zany natao dia hoe mitsofoka avy eo amin'ny Cité des Jardins dia misy mpitandro filaminana ny police communale sy municipale zany mandrindra ny lafin'ny fifamoivoizana dia manaraka eo amin'ny koditra dia mivoaka aty amin'ny Saint-Michel dia manaraka manao mankany amin'ny état-major fa ny avy aty anosy kosa avy any amin'ny tunnel Lambouda dia manaraka ny lalana titsa mivoaka any Ampefiloha zay zany ny circulation teo aloha hatramin'izao. Eny azoko mino ihany koa fa hoe misy ny mety fandaminana vaovao napetraka ho avy ny fanamariana ny fahaenina amby enimpolo taona nazona ny fahaleovantena zany hoe ny fahaenina amby roapolo jona mety misy ve fepetra manokana napetraka na hoe fandaminana vaovao napetraka nentinareo avy anivony PA 2 amin'izay fandaminana ny fifamovozana eny Mahamasina izay. Tompoko ao anatin'ny fanatanterahana amin'ny asa moa efa misy vita amin'ny ampahany asa eo amin'ny commissariat de police zany hoe dingana voalohany ao amin'ny tetikasa dia ho tonga koa ny fankalazana ny 26 jona dia mba hanalefahana ny embouteillage sy ny mba hampirindra tsara ny fifamoivoizana dia eo koa moa efa misy vita amin'ny ampahany ny asa dia hosokafana zany ny ampahany eo amin'ny rond-point police Saint-Clément Mahamasina omeko ny mamagnato ny manazava ny manomboka amin'ny alatsinainy roa amby roapolo jona izao zany dia hisokatra ny
ampahany lalana rond-point polisy 5e Mahamasina. Za hoe manomboka amin'ny 4 maraina io ka hatramin'ny 7 alina. Zany hoe eo amin'ny manomboka amin'ny 20 jona ka hatramin'ny 13 jolay izay ampahan-dalana izay. Dia mikatona kosa izy ny hariva amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 maraina. Zany hoe efa amin'ny alina zany dia mbola ohatran'ilay circulation iainantsika amin'izao no recensan'ilay circulation zany. Dia eo amin'ny 14 jolay dia misokatra tanteraka io rond-point Mahamasina io. Zany hoe raha izotra avy any amin'ny état-major de l'air ianao zany makaty amin'ny rond-point Anosy dia manaraka amin'ny lac Anosy iny efa misokatra. Dia raha vaty amin'ny rond-point Siena ianao andeha ho any amin'ny état-major akatra tunnel dia efa misokatra ihany koa ilay rond-point Mahamasina. Fa marina kely ilay eo amin'ilay rond-point Mahamasina mandeha amin'ny commissariat 5e io zany no mbola tapaka tanteraka mandravatavitra ny asa ataony zareo. Manahoana ny mety hoe karazana fanaraha-maso satria mety mila fanaraha-maso entitra ihany koa indrindra ny fanarahana an'ireo ora ireo mety misy ve ataoko hoe karazana sazy ohatra raha sanatria misy tsy manaraka n'ilay ora sa hoe fampahafantarana sy fampitandremana aloha no omena dia aorian'izay mety misy sazy sa manahoana mikasika an'izay. Tsara ho fantatry ny mpampiasa lalana ihany koa mantsy izay fa mety mametraka an'izay fanontanian'izay koa izy ireo. Izahana amin'ilay ora ilay hoe tsy azo ilay fahatafahan-dalana io zany izahana asiana mpitandro filaminana foana amin'ilay lera tsy azo andehanana. Dia arakan'izay moa raha mba misy ny fampahafantarana angamba mety miditra amin'ny sazy an'izay min'ny mbola mamakivaky an'ilay lalana ihany. Dia anampikely amin'izay dia izy misokatra amin'ny ampahany lalana eo amin'ny 5e Mahamasina rond-point polisy 5e Mahamasina dia mikatona zany manomboka amin'ny 7 alina jusqu'à amin'ny 4 maraina. Ny antony dia mbola misy asa izay ho atao mandritra amin'ny alina ao anatin'io asa io. Ankoatran'izay inona ihany koa tena hoe teboka mafonja tena tsara ho fantatry ny mpampiasa lalana mila arahana ihany koa anatin'izay hoe fisian'ny déviation na ny fivolian-dalana sy ny fitantanana ny fifamoivoizana izay. Eo amin'ilay resaka déviation zany mba fanetanana antsika mpampiasa lalana avy aty amin'ilay mpitandro filaminana efa manao ny aintso ny zavatra ny avy eo amin'ny polisy ny commissariat central zany hoe zareo avy eo amin'ny circulation manampy an'izay koa ny avy aty amin'ny polisy ny communal miaraka amin'ny polisy ny arrondissement ka mba manentana antsika mpampiasa lalana reo tompoko mba hanaraka an'ireo laminasa ampiasainy ireo mpitandro filaminana eny an-toerana makanja izay. Ie manamafy an'izay ihany ny transaina moa zao mandeha izao zany hoe mandeha eo amin'ny rond-point polisy Mahamasina dia rehefa ho vita zany eo dia mitomy ny travaux zany hoe mitomy ny asa fanamboarana lakan-drano dia miroso makato amin'ny IPP Tanimbarinandriana jusqu'à any amin'ny devant ny Sainte Famille any zany no fandaharana asa manaraka. Dia fampahafantarana sahady isika mponina rehetra fa voakasika zany iny amin'ny resaka circulation sy ny ireo mpivarotra isan-kerinandro ireo dia efa ho isy ny fandaminana izay arahana amin'ny commune urbaine amin'ny tompona andraikitra ny fifamoivoizana sy ny tompona andraikitra ny tsena. Zany hoe manomboka amin'ny alasinainy ho avy izao zany dia efa isy izay fiovana amin'ny fivolian-dalana izay ao anatin'ny tetikasa PIA2 eny Mahamasina ny resantsika eto tsara mpahafantarana ny olona rehetra sy ny vahoaka malagasy any angamba fa misy ny eny Mahamasina misy ihany koa ny Antanimena sao dia gaga ny tokantrano eto tsy resanareo mihitsy ny aty Antanimena nefa izay miandry amin'ny aty Antanimena fa efa misy zany ny fandaminana dia ireto vahintsika androany reto mampafantatra ny ao Mahamasina fotsiny fa amin'ny manaraka dia ampafantatra indray ny any Antanimena sy ny manodidina satria misy ihany koa ny any Analakely sy ny manodidina any anisany tanterahana ao anatin'izay fanatanterahana ny tetikasa PIA2 izay. Tsara foana ny hitondrana fanazavana sy ampafantarana antsika hoe satria tsy ho atao tompo-trano io ny vahoaka ny Antananarivo fa mafantatra tsara hoe aive izany ilay tetikasa, aive izany ilay fandaminana, aive izany ilay tanjon'ny tetikasa fa tsy hoe ino ny ty asa izay somary manelingelina fifamoivoizana ity anisan'ny nampimemenina ny olona mantsy ny zava-misy io teo aloha teo dia izay zany mazava tsara ny
mpanaraka sy ny vahoaka malagasy fotoana kosa ary zao hitondrana ny afatra hoan'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina mikasika indrindra ny tetikasa PA2 eo Mahamasina afatra avy aminareo ary ny tetikasa PA2 moa zany nitanjona zany ny ray any tsy hoe iray any fa ny ampienana ny tondradrano eto Antananarivo satria arahantsika malala moa rehefa tonga ny fahavatra dia tena tia loalika ny rano na tia Mahamasina zany na eny Behoririkeny ka izay indrindra zany no anentanana antsika vahoaka sy ny mponina rehetra eto Antananarivo dia mba hiaritra kely ao anatin'izay satria tombontsoa antsika rehetra ny fahavitana ny fotodrafitrasa lehibe tahaka izao. Fanatana antsika fampiasa lalana efa manana maintso zavatra araka ny teny ny mpitandro ny filaminana izay misehatra amin'ny resaka fifamoivoizana mba miangavy tanandro izahay mba arao dia mba minasapetraka eny akanja eny fa mafy tena mafy zareo io resaka fifamoivoizana surtout amin'izao misy an'le fotodrafitrasa sy ataony zareo rehetra zao mba mangataka ny tsirairay mba manaraka an'izay naminasapetraka ny mpitandro ny filaminana izay. Eny ary mankasitraka anareo mirahalahy ny vahiny tao anatin'ny fandaharana tamin'ity andro an'ity ampatsahivitsika kely fa ofisiera manan'andro tantely ny aina Alexandre commande ny brigade mixte de contrôle ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra avy eo anivon'ny DTMU sy Frécy d'Orlin Rabe Aremanana tompona andraikitra ara-tsosialy opération de Mahamasina no vahiny fandaharana tamin'ity andro an'ity misaotra anareo. Misaotra tompoko. Eny ary ao antsika manaraka ny fandarana kosa dia mbola isy indray ny vahiny rehefa avy eo anaraka hira angambisika nafaingo kely dia